manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia misy rindrindraoana ao atsimony lakan-dranony Mozambika ao izay hipaka amin'ny arotsakorana any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny manomboka ny Oala sy ny Rampitso. Ikisaka tsikelikely ianavaratra izy io ary mifaritra andalovany dia saika hisitraka orana avokoa. Raha tahiny moa dia ano any amin'ny zomana sabotsy no tombanana azo orana indray ny akamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany sy mifaritra avaratra andrefana sy mifaritra avaratra ary ny amorontsiraka avoan'ny atsinanana. Ny maripana araka izany tsy dia misy fiovana misongadina manerana Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny faritra atsimony ihany no misy fidinany noho ny fandalovana io rindran-draoana io. Avinany toetry ny andro ho amin'ny Rampitso Mariana raha jerena amin'ny Antsipriany dia azo orana tandrifin-draoana amin'ny Voamaraina any amin'ny faritra atsimo andrefana Androy ary Anosy. Ifangaro eo kosa ny zavona sy ny rahona ho an'ny afovoantany iray manontolo. Ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobenina iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia azo orana tandrifin-draoana hatrany any amin'ny manodidina ny faritra Anosy sy Androy. Ny alina kosa ny tombanana azo an'izay orana tandrifin-draoana izay ny any amin'ny manodidina ny Ifanadina, Ikongo, Vonorozo, Midongy Atsimo, Befotaka, ny ilany atsinanan'ny faritra Moromania, Matsiatrambony ary Iorombe. Atorak'izay ihany koa moa hisitraka izay orana tandrifin-draoana izay indrindra ny alina ny manodidina ny tendrombohitry Tsaratanàna. Amin'ny faritra hafa dia andrahoana amin'ny akapobenina na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Raha mahakasika ny maripana dia manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, izany hoe mbola afana hatrany aloha izany raha ho amin'ny Rampitso. Ny morontsiraka atsinanana eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré, mety ho tafidina hatramin'ny 20 degré zao ny maripana ambony indrindra any Faradofay ihany, izany hoe mangatsika izany ny andro any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny. Amin'ny ilany andrefana kosa dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 5 degré, ananika 9 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Avinany toetry ny andro ny alakamisy indray ary dia miankina tanteraka ny fikisahana io rindrin-draoana io no amaritra ny toetry ny andro, izany hoe azo orana ny any amin'ny amorontsiraka avoan'ny atsinanan'ny nosy iny, izany hoe manomboka any amin'ny faritra Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, mihitatra tsikelikely any amin'ny faritra Loatra Mangoro sy ny faritra Sofia moa izay orana tandrifin-draoana izay. Iverina andrahoana na andrahoana mitsitokotoko indrindra fiafaran'ny tolakandrona ny alina ho an'ny afovoantany sy ny ilany andrefana ary ny faritra avaratra andrefan'ny nosy. Ny tapany atsimo kosa dia saika hiamaina amin'ny akapobeny. Avinany maripana indray manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany, 17 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana. Tazantsika amin'izao fa hisy fiakarany tsikelikely ihany koa ny maripana ambony indrindra any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny. Ny morontsiraka andrefana moa dia eo amin'ny 17 hatramin'ny 5 degré. Tsy misy fiovana ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka fa manodidina eo amin'ny 30 degré eo foana izay maripana ambony indrindra izay. Avinany toetry ny andro ny zoma ary namaranantsika sahady dia azo orana tandrifin-draoana ny any amin'ny faritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Loatra Mangoro. Ny alina kosa ny tombanana azo an'izay orana tandrifin-draoana izay raha toa ka tahiny moa amin'ny akapobeny ny ety amin'ny akamaroany ny faritra maro ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana. Ny faritra hafa kosa dia andrahoana mitsitokotoko na andrahoana. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Eo amin'ny 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro faraka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia ino atolotra anao indray ny tahan'ny fahalotony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia antonony amin'ny akapobeny ny tahan'ny fahalotony-drivotra teto Antananarivo, manodidina ny fetrona MS avokoa ny rehetra voaraina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany izay tahan'ny fahalotony-drivotra izay. Dia izay indray raha vinany toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.